Ho aminareo mandrakarivany ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mbola faly indray ry havako manolotra tenin'Andriamanitra fanazavana fohy ivelomantsika isan'andro. Jesoa ihany no tompony teny farany. Jesoa ihany no tompony teny farany. Zany no hitantsika amin'ny mofinainantsika anio. Filazany tsara araka ny Jaona 7:20 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 11. Jesoa ihany no tompony teny farany. Tsy naomby hatramin'ny farany ny fikasan'ny Pilato anafaka an Jesoa teo anatrehan'ireo izay niapanga azy. Nisongadina tamin'izany fa tsy manam-pahefana teo anatrehan Jesoa i Pilato mpanapaka Romanina. Teo anatrehany ireo jiosy marobe nanao tambabe, nanendrikendrika sy niapanga. Teo anatrehan'ireo mpahay lalàna toy ny mpisorona sy ny mpanao raharaha samihafa izay nanodikodina ny lalàna jiosy mba hahazoana mamono an Jesoa. Eny, teo anatrehany Pilato izay tsy nahalo peo akory, tsy nanan-kery aza anafaka olona tsy meloka. Imbetsaka miataony Pilato no nikasa anafaka an Jesoa fa tsy nahafaka. Etsakilan'izany dia nambaran Jesoa mazava tamin'ny Pilato fony nanadina azy i Pilato fa ny fanjakan'izy Jesoa dia tsy avy amin'izao tontolo izao, hoy izy eo ambony eo amin'ny 7:20 ny andininy 9:30 no ahitantsika an'izany. Ny fanjakako ho Jesoa tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho. Ambaran Jesoa ihany eo amin'ny 7:30 amin'ny Jaona 7:20 io fa mpanjaka izy Jesoa. Ary eto amin'ity mofinainy ity dia voalazan Jesoa mazava tamin'ny Pilato fa ny antony nahaterahany sy ny nahatonga azy teto amin'izao tontolo izao dia ny mba hanambara ny marina. Tatsika izany eo ambony eo. Fa farany dia lazain Jesoa mazava fa tena tsy manam-pahefana aminy akory i Pilato na dia mpitondra fanjakana azy. Nomena avy any ambony mantsy ny fahefany izay voalaza eo amin'ny 9:40 ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomenanao avy any ambony. Ary ireo izay nanolotra an Jesoa amin'ny Pilato aza dia lazainy fa manan-keloka bebe kokoa. Raha fehezina zany dia zao, na dia nikasa hanafaka any Jesoa imbetsaka aza i Pilato dia tsy vitan'ny Pilato hatramin'ny farany ny hanavitra an Jesoa teo anatrehan'ny fahafatesana satria i Jesoa dia mbola manam-pahefana noho izy. Ny marina kokoa dia zao, i Jesoa ihany no tompony teny farany. I Jesoa ihany no manam-pahefana amin'ny izay anaisitra ny ainy aminy. Eny, na dia mpitondra fanjakana ambony aza i Pilato, na dia manana fahefana rososona arak'izay voalazana eto hoe tsy fantatrao va fa manana fahefana andefanao sady manana fahefana anombanao amin'ny hazo fijaliana koa. Dia nasehon Jesoa eto fa izy Jesoa ihany no tompony teny farany. Efa voalaza ny raha teo izany manao hoe tsy misy manaisitra ny aiko amiko izy fa izao ihany no manolotra izany.
rehavako malala ao amin'ny tompo misy te hamono an Jesosy ny tadiny fomba rehetra hamonona azy, misy ny te hanavitra an Jesosy mitady ny fomba rehetra hanavotana azy, fa Jesosy ihany no tompony teny farany. Tsy nahafaty an Jesosy reo te hamono azy, tsy nahafaka azy ireo zay te hiaro azy, fa i Jesosy ihany no tompony teny farany. Dik zany fa tsy maintsy ho tanteraka ny planin'Andriamanitra momba ny famonjena izao tontolo izao. Izy Andriamanitra no nahatanteraka ny famonjena, tsy izao tontolo izao no nahavita izany, fa efa planin'Andriamanitra raha teo. Zavatra roa lehibe araka izany no lesona raisintsika riavako. Ny voalohany dia izao: zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ilay Andriamanitra namonjy tamin'ny naim-pony, ilay safidiny madiodio no nanokatra varavarany famonjena ho anao. Asakasakao izay tsy handray izany, asakasakao izay hanao zinona zany famonjena, efa natolotra maimaim-poana izany, efa planin'Andriamanitra ny hamonjy anao. Fa lesona ray lehibe faharoa dia izao: tsy misy tsy ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Jesosy ihany ny tompony teny farany, ary ianao ihany koa matoki fa mety ho marobe no animba ny planin'Andriamanitra momba ny amin'ny fiainanao, mety hieritreritra hatanteraka samy irerin'ny planinanao ianao, fa Andriamanitra ihany no mahatanteraka izany. Fa mety misy andrava, anelingelina, androdana ny izay nofaritan'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao, kanefa zao matoki, Jesosy ihany ny tompony teny farany. Ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy maintsy tanteraka, ary dia miorena tsara, aza miova. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, fantatray dia fantatray marina tokoa fa tsy misy mahasakana izay fikasanao Andriamanitra. Eny, ny nanolotra ny zanakao lahy tokana ho fanavotana izao tontolo izao aza, nataonao ho anay. Maika fa ny planina samy hafa ny amin'ny programanao Andriamanitra ny amin'ny fiainanay dia samy isaoranay anao avokoa zany. Isaoranay izay efa nataonao tamin'ny fiainanay, fa mbola isaoranay koa izay mbola ho avinay rehetra, mbola ho ataonao ampamirapiratanao ny tavanao aminay. Isaoranay anao ny amin'ny hevitra heveranao anay, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay, ry Tompo Andriamanitra eo, ny fiainana andavanandro ny mpanomponao, ny fiainan'ny fivelomany, ny fiariana izay ataony, samy ankininay eo am-pelatananao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.